La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. vous présente Ny vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Miverina mirongatra ireny valinaretina Covid-19 mitombo isa ireo marary, mitombo isa ihany koa ireo namoniainy. Tsy loza mitatao intsony fa loza miatra indray ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny azadin'ireo arahana ao anaty matonda tsoragaitao andriatsila. Tsy mbola ireo so anatin'ny fiboahana isika eto Madagasikara na ao aza ny fiakaran'ny tany ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 raha manambara ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ity androany ity. Atevena ny fanentanana ny vahoaka anaja ireo fepetra sakana. Ho amafisina ny cantine scolaire ho an'ireo sekoly mihoatra ny roapolo any Androy sy anosy ho ny vadan'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tao Amboasary Atsimo. Izy izay ny araba sy ny dera manokana ireo olona mijanona tao Amboasary na teo aza ny gery. Nivoaka androany tety andro hanatanterana ny fanadina-panjakana baccalauréat. Nanomboka ny 12 martsa izao ny fisoratana anarana ary manana 2 volana ireo mpiadana amin'izany. Maresaka iraisam pirenena nanomboka androany ny fanatanterana fanaovana vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 any Tunisie. Tonga ny toerana tamin'ity herinandro ity ny vaksiny Sputnik miisa 3 hetsy. Lezidenrevetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy 13 martsa 2020 sy 2 farany taona ho an'ny tety andro malagasy dia tratry ny farany daholo isika rehetra samy tratrany rapide zay taom-baovao malagasy. Fa ny anomboantsika ny vaovao amin'ity androany ity miverina mirongatra indray ny valinaretina Covid-19 mitombo isa ireo marary ary mitombo isa ihany koa no namoniainy. Tsy loza mitatao intsony fa loza miatra indray ho an'ny firenena amin'ny azao fotoana izao gaetan andriatsala. Azo lazaina fa efa resy tosika ny valanaretina teo aloha vokatry ny fiarahamentana sy ny fanarahana ny tsakany sy andava ny ireo fepetra sakana rehetra. Taty aoriana narisarisa ny fanarahan'ny olo-pirenena tsirairay avy ireo toromarika. Ny ena ny tany fanentanana, ny vatsy kelikely ny fampiarana ny sazy ho an'ireo tsy nanaraka ny fepetra, tsy mametraka araka ny tokony ho izy ireo arivavaorona sy ny sisa. Vita ireo olona manao arivavaorona eny an-dalana. Ny tahotra mpitany filaminana sisa no hitakiny izany ao anaty taksi be. Mamory olona arak'izay tratrany avokoa ireo manan-katao na ara-kolotsaina, na ara-tsosialy, ara-politika, ara-panatanjahantena sy ara-pinoana. Raisina sekena avokoa na firy mamaly ny antso. Antony mampirongatra indray ny valanaretina ankehitriny. Tsy hoe mirongatra ka mitombo fotsiny ihany ny olona ahitana ny tsimok'aretina, fa mirongatra ary miparitaka amina faritra maro. Raha ny kisarina seho amin'ny fiparitahany valanaretina, olona iray mamindra amin'ny olona 5 ary mihoatra ny 100 zany ao anatin'ny herinandro raha tsy misy ny fepetra raisiny. Izany hoe miparitaka ao anaty fotoana fohy ny Covid-19 raha tsy voasakana ara-potoana. Jotra ary azo ampiarina ireo fepetra sakana tsy ampitombo ireo olona ahitana ny tsimok'aretina. Fepetra izay efa fantatry ny be sy ny maro, miainga amin'ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony, fampiasana arivavaorona, fanajana ny elanelana 2 metatra sy ny maro hafa. Maro amintsika ny mbola manaja sy manaraka hatrany ireo fepetra ireo, ary tsy vitsy ihany koa nefa ireo mini manadino. Araka izany, tokony ho amafisina ny fepetra sy ny fanaraha-maso, indrindra amin'ireo toerana sehatra ifamezivezen'ny olona. Raha iverina amin'ny fiboana indray isika, anao ahoana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, anao ahoana ny sehatry ny fizahan-tany izay mbola ao anatin'ny fahavoazana tanteraka amin'izao fotoana. Anao ahoana ireo orinasa tsy miankina izay isany manan-danja lehibe amin'ny fampihodinana ny toe-karenina malagasy. Firy ny anatevin-daharana ireo efa very asa vokatry ny fihiboana, efa nilalovana ny taona lasa. Anao ahoana ny sosialim-bahoaka izay efa hita sy tsapa fa sahirana mitady izay hoanina amin'izao fotoana. Feny
mila mandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanenjanana ny fepetra sy ny fanasaziana. Tsy sanatria akory ny tandrevaka ataony olombitsy no ampidi-doza ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo ka iletika hatrany ao anaty fantrana lalina. Araka ny tatitra tamin'ity androany ity mahakasika ny antotanisa ho an'ireo olona vao marina fatratrany Covid-19 tato anatin'ny herinandro fantatra fa 12 ireo namony ainy 8,300 ny vao marina fa mitondra ny tsimikaretina ary 3,500 ireo sitrana soamantsara 5,500 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana. Tsy mbola iroso ao anatin'ny fiboan'i Madagasikara na eo aza ny fiakaran'ny tany olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 raha nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ity androany ity amafisina ny fanentanana ireo vahoaka anaja ireo fepetra maro samihafa ao refiloreo. Manoloana ny fitombony tao ho an'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 teto Madagasikara tato ato izay. Napetraka eo anivon'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka ny fametrahany ny tetika ady entina hisoroana ny fiparitany valanaretana raha ny nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement androany. Na eo aza ny fifehezan'ny Madagasikara ny fiparitany ty valanaretana ity mbola tsy vita ny ady raha ny nambarana. Ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka dia efa nametraka rafitra sy fomba fiasa amin'izao fotoana zao. Ohatran'izany na ny MSP nisy fotoana moa tany Antsiranana dia tsika ihany koa nisy fotoana atao Fianarantsoa, nisy fotoana atao Latramangoro fa niezaka ataontsika amin'izao fotoana zao dia manatevina an'izany. Ny zavatra tsy maintsy tandremantsika dia fantatsika fa misy roa karazana vaovao na nataontsika hoe souche mutante na any firenena Afrika Atsimo na firenena Anglisy izay famparitaka eran-tany. Zany rehetra zany mahatonga antsika dia tsy maintsy manatevina ny fandraisana ndraiky sy ny indran-danina ataontsika miady. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no lolarina amin'izany ary manatevina zany ministera rehetrarehetra natokana. Ankoatra io, tsy mbola hiverina ao anaty fiboana araka ny voizin'ny olona i Madagasikara fa miankina amin'ny fahabetsahan'ny tany ho mety horosoana amin'izany. Fantatra avao fa mijery ny fandehan'ny fisehoany zany tranga vaovao zany tsika eto Madagasikara mbola tsy anatin'ny eritreritra fitam-panjakana mihitsy ny anao fiobona araka an'izay mahazatra antsika hatramin'izay. Ny zavatra tamin'izao fotoana zao fa natavenana ny ezaka rehetrarehetra indrindrandrindra fa ny tanana ny olona ary raotiko zao findesaka fitenenana zao mbola manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izany fanajantsika ny fepetra sakana rehetrarehetra mba hiaditsika hatrany amin'izao trangan-javatra misy ny valanaretina coronavirus. Manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny amin'ny fitakiana antoko politika maro samihafa, ny andravana sy hanavoazana ny gouvernement na mahafatrany ny Premier Ministre fa anjaran'ny filoham-pirenena no mahita izany na iroso amin'ny fanovana ny gouvernement ny tenany na an'olo ireo mpikambana. Zoan'ny filoham-pirenena izany raha ny nambarany hatrany. Fitaovana manokana no natolotry ny gouvernement amerikana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny faritra 13 eto Madagasikara ny coronavirus izay miverina mihazovana ankehitriny Gaëtan Andriatsila. Mpiasan'ny fahasalamana ny amin'ny faritra 13 eto Madagasikara miady amin'ny Covid-19 no nahazo fanampiana avy amin'ny gouvernement amerikana hitandrona ny fahasalamana sy anohizany ny asa fitsaboana ataony ho an'ireo marary ny coronavirus. Isan'izany ny arovava-orona, fony tanana, surblouse, aro-kiraro, solomaso, fitsapana fanana, combinaison sy ny maro hafa. Paralamanala États-Unis sy Madagasikara ary mezaka hiantoka ny fahasalamana vahoaka malagasy sy hiaro ireo mpiasan'ny fahasalamana miasa ho an'i Madagasikara, hoy ny masoivo amerikana, monina sy miasa eto Madagasikara manoloan'izany. Ity ny fanomezana faharoa nataon'ny United States Africa Command ho an'ny Madagasikara hiadina amin'ny Covid-19. Ny volana Jolay 2020 nanolotra arovava-orona misa 4,000 ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ho Toliary sy Moramanga izy ireo ho fanohanany hatrany ireo firenena miara-mombonantoka amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Fanomezana izay manampy ilay famatiam-bola hiatrehana ny amehana mitetina $2,5 natolotra États-Unis anohanana ny ady atao ny fanjakana malagasy amin'ny Covid-19 sy ny famatiam-bola ny tetika sara-pahasalamana USAID izay mitetina $2,5 hiatrehana ny valanaretana. Tombo 20,000 ny olona tonga nindram-bola tamin'ny banky hatramin'ny tsara ny fiboana teto Madagasikara. Ireo sehatra voakasika mivantana tamin'ny fiboana no maro anisa tamin'ny izany io na saina.
Nahitana fitombona ny olona nanao findramam-bola teny amin'ny banky hatramin'ny niverena ny fiainana andavanandro tamin'ny laoniny raha ny fanadihadiana natao tamina banky tsy miankina iray. Isan'ny sehatra nahitana fiakarana ny teo amin'ny fandrarahana madinika sy salatsalany, teo ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Tao anatin'izay fotoana izay ny tombo teo amin'ny 20 isanjato raha ampitahina tamin'ny tany mpanjifanay teo aloha zany ny mpanjifa na teo amin'ny sehatry ny microfinance na tamin'ny service financier numérique. Zay dia manao ny zay moa le rahazaiko hoe personnalisé daholo. Ho an'ny mpiantsa zao dia mampiasa izahay ny échéancier personnalisé moa filazanay anazy, zany hoe ireo mpanjifa mpamboly ireo na mpiompy dia raha malala fa tsy manana fidiram-bola miditra isam-bolana izy, fa rehefa miakatra kosa ny vokatrany dia any izy vao mamerina ny reny vola miampin'ny zanabola, fa isam-bolana izy tsy maintsy manifa kosa zanabola. Nanisy aza izay fiakarana izay mbola voasokajy ho isan'ireo firenena manana ny ta ambany amin'ny fampiasana ny banky Madagasikara. Raha ny antotanisa 270 ny malagasy 20 taona no mihoatra no mikirakira ny resaka araboly any anivon'ny banky, raha toaka ny 270 any amin'ny tontolo ambanivohitra no tsy malala makasika izany. Isan'ny antony mahatonga io ambany io ny tsy fampin'ny banky mahenika ny Madagasikara, ny tsy fahafantaran'ny olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ny hita ambony alain'ny banky sy ny sisa. Vokatra io ny 100 malagasy ihany hatreto no mifampiraharaha amin'ny banky ary ny 270 no mifampiraharaha amin'ireo microfinance. Amafisana ny cantine scolaire ho an'ireo sekoly mihoatra ny 20 ao Androy sy Anosy ho ny vadan'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovana tao Amboasary Atsimo. Izy izay niaraba sy nidera manokana ireo olona nijanona tao Amboasary na teo aza ny kere. Gaetan Andriatsila. Mpifindra-monina amina tokantrano misy 270 ahitana olona manodidina ny 700 nandeha niverina any amin'ny tanin'ny havia ny omaly. Niatrika ny fiangan'izy ireo tautaolagnaro ny vadan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo mpiara-miombona antoko ary nanatitra azy ireo tany Amboasary. Araka ny hitanareo dia misy ireo vahiny manatrika antsika androany. Ny antondian'izy ireo aty dia hijery, hifotony ny fiodinan'ny fiainana andavanandro nareo. Misy ireo cantine scolaire izay napetraka ihany koa. Ka dia ho fanamafisana izany cantine scolaire zany dia isy usine napetraka ao Fort Dauphin. Io dia mokatra fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy marefo ireo zanatsika ireo. Zany dia ahafahan'ny zareo miatrika ny fianarana mazoto amin'ny fianarana. Dia misy an'izay usine zay zany izay apetraka ao Fort Dauphin iarahana miasa amin'ny ry zareo. Dia rehefa vokatra ny fanampin-tsakafo io dia aterina aty aminareo ka dia ho zaraina maimai-poana ho an'ireo zanatsika izany. Ny dera sy ny araba manokana ireo nijanona tao an-toerana i Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandalovany tao an-toerana. Mitodika aminareo manokana izay nijanona teto, izay naharipery, misaotra indrindra amin'ny dera manokana amin'ny herin-tsaina sy herim-po izay anananareo. Fatako fa tsy mora ny zavatra sedranareo, tsy mora ny zavatra iainanareo aty noho ny kere sy ny mainany tany. Ka dia izay ny antondianay eto androany, hitondra ny reto masom-boly. Ho fanohanana n'ireo kooperativa ny vehivavy satria mendrika tokoa ny hotohanana ianareo. Iary fanometanana ihany koa tsika hanao izany fambolena zany rehefa avy eo ka dia atolotra ampitiavana izany. Araka izany, niroso tamin'ny famboleka-kazo izy ireo ary zanakazo mifanaraka amin'ny toetany sy ny filana any atsimo avokoa no novolena. Isan'izany ny katsaka, ananambo, legioma samihafa. Ankilany tafiditra amin'ny fitondrana vahaolana maharitra sy mivaingana any atsimo ihany koa ny fametrahana cantine scolaire. Iray volana izay ny tafapetraka tamin'ny sekoly mihoatra ny 20 amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ny tetikasa cantine scolaire manampy ireo efa nisy hatrizay. Raha ny fanazavana, nazoto ny anatra ny ankizy ary tafiakatra 20 hatramin'ny 100 ny tapa azo toy ny mpianatra mandeha an-tsekoly, raha toka 30 hatramin'ny 700 zany teo aloha. Ezaka efatra lehibe amin'izao fotoana izao ny amahana ny olona ny famatsiana rano eto Antananarivo sy manodidina. Efa vita ny 500 ny asa fanamboarana station de pompage vaovao izay anampina ny ao Mandroses. Henri Flora.
ho famahana ny olany tsy fampian-drano anisan'ireo vahaolana omeny jirama ny fametrahana ny station de traitement containerisé manakaiky kokoa ny vahoaka. Toerana miisa 8 manodidina ny Antananarivo no amaetrahana izany ka samy azo ny anjarana avokoa ireo faratra-varatra, atsimo, andrefana ary atsananana manodidina ny renivohitra. Ankoatra ny fanatsarana sy fanloana ireo fansona rehetra, mamatsy rano ho an'Antananarivo izay efa tamin'ny taona 2017 no nisy fanamboarana farana. Tonga eto an-toerana avokoa ireo système de traitement d'eau compact miisa 10 manaraka ny teknôlôjia vaovao nafarana avy tany Israel. Nitsidika ireo fotodrafitrasa fanatsarana ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra ny Premier ministre tamin'ity androany ity. Vola madio ny fitondram-panjakana no nanaovantsika an'izao station vaovao zao 40 000 mètres cubes par jour hitanareo teo ny compartiment anakefatra zay niratsika anjiro teo telo niezaka ataotsika. Niezaka anankiray voalohany dia manamafy ny station eto Mandroseza zay tsy natao tao anatin'ny taona maro. Ny faharoa dia mivelatra ny tanàna Antananarivo anatsin-drano, anavara-drano. Zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao manangana station satellite anankivaly kelikely zany any 100 mètres cubes heure na 2400 mètres cubes jour zany ny station ny eto 40 000 mètres cubes jour fa ny any dia anankivaly no ataotsika 100 mètres cubes heure zany no ezatsika apetraka zany hoe ngezangeza ihany zany tsy ngeza loatra zao fa madinidinika fa ngezangeza ihany. Dia zay ny zavatra ny faharoa. Fahatelo tsy vitan'izay ihany fa manametraka antsika politika vaovao nanao forage anao tany rehetrarehetra zay hitantsika hoe fa tsy manana olana mahakasika ny rano. Ankoatra izay no raisiny jerama antanana ihany koa ny fanamboarana le tobo famokarana rano etsamorona kona. Inona koa fa iverina milaona tanteraka ny famatsin-drano ho an'Antananarivo sy ny faritra atsinanana toy ny Ambohimangakely, Ambohimahitsy, Ambatomaro sy ny maro samihafa. Ireo orinasa ao anatin'ny restauration sy hôtellerie Antanandehibe misehatra amin'ny fizahatany ihany sisa atreto no mihodina noho ny tsy fisian'ny mpanjifa. Mangataka ny mpitondra fanjakana hijery akaiky izany ireo mpisehatra gaetan André Atsirava. Mitohy hatrany ankehitriny ny fampiresahana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany hitadiavana vahaolana maharitra raha ny farazavana. Atreto manodidina ny 500 ny fangatana natao no efa voavaly. Sarotra amiko ny teny hoe ampahany firy no voavaly eny sy ampahany firy no voavaly tsy fa au moins teo amin'ny la moitié teo zany teo amin'ny 50% teo au moins zany no voavaly indrindra moa zany resaka hoe fanamaivana fanamorana ny fandoava-ketra fandoavana charge maromaro ohatrany hoe jirama sy ny zavatra ohatran'izay ary tamin'ny voalondohan'ny taona teo zany dia izay no nangatahana tamin'ny fanjakana hoe ireny fanarahantsika ireny efa tapitra tamin'ny fin décembre 2020 nefa niary zao mbola tsy misokatra ny système mbola tsy miverina ny asa ka manakory mety hotoizantsika ve izay mesure zay. Eo ampiandrasana ny valiny ofisialy avy amin'ny mpitondra fanjakana mahakasika ireo fepetra ireo ny mpisehatra eo anivon'ny fizahantany ankehitriny. Mangataka ihany koa izy ireo andiniana ireo fepetra sasany manodidina ny etra tsy maintsy aloha. Tombo le fepitona afana mandohan'le izy na ny impôt mahakasika ny 2019 zay tokony aloha tamin'ny 2020 na ny 2020 zay tokony aloha 2021 sy ny hoe satria tsika efa hiditra rehefa kelikely indray efa hiditra amin'ny famolavolana ny loi de finance rectificative sy loi de finance 2022 dia amin'ireny izahay no mangataka hoe mba mety hoe ampidinina ny taux d'imposition sasany na mety misy mesure d'allègement zany ho an'ny entreprise touristique. Araka ny tatitra natao ny 20 Desambra lasa teo manodidina ny 700 ary sanday natrany amin'ny $500 ny faty antoka ho an'ny taona 24 vokatry ny valanaretina raha mitaha amin'ny taona 2024 ho an'ny sehatry ny fizahantany. Maro ireo orinasa voaterina andefa chômage teknika noho ny tsy fisiany ny mpanjifa. Ny akamaroan'ireo orinasa ireo izay tsy nanana antonasa hafa. Ireo orinasa anatina restauration sy hôtellerie Antanandehibe amin'izao fotoana no sisa afaka miasa saingy lavitra ny zava-misy tamin'ny taona 2022.
tonga eto fotoanany dokavastra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny fanadinana baccalauréat eo ihany koa dia ho any mahajanga any sika ho any amin'ny cocologia rehefa avy eo any. First Plus, l'offre all-in-one pour vous un abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano voahilika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mankalaza ny fa 10 taona nijoroan'ny lycée privé fitarikandro eny Andravoahangy. Androany fotoam-pivavahana nentina nanomboana izany hiona zay. Raika amby 700 sy arivo raika amby 20 feno 10 taona tamin'ity taona ity ny lycée privé fitarikandro eny Andravoahangy. Nanokafana ny fankalazana ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fisaorana an'Andriamanitra izay notanterahana tao amin'ny ekara Masinda François d'Assise Andravoahangy. Isan'ny tsangambato lehibe anamariana ity fa 10 taona ity ny fanampiana ny fampianarana omendreo mpampianatra any an-tsekoly amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Ny tanjona moa zany lavitresaka ny tanjona fampianarana fa ninay zany hoe ny vinanay eto hoe atonga ny ankizy ahita tsiro amin'izany hoe fanabeazana zany. Dia anisan'ny tsangambato moa zany ho an'ny sekoly fitarikandro ny fanaovana ny DVD na ny CD farakitana antsara zany ny lesona ary mbola tohizana moa zany mbola tsy vita hatramin'ny farany klasy rehetra. Zay ny ambany hoe tsangambato lehibe tsy ho an'ny fitarikandro zany fa ho an'ny mpianatra rehetrarehetra eraky Madagasikara zany. Raha ny tantara, ny lycée privé fitarikandro no isan'ny sekoly no tantanana malagasy taorian'ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Ny nanorina ny sekoly dia misy anankiroa izy ireo. Voalohany dia Andriamitopolahy, Andrianay Narivelo Belo. Dia ny faharoa miaraka aminy dia Topolahy Radonation Joseph. Izy roa lahy ireo zany no niara-nanorina ny sekoly tamin'ny 20 Jolay 1970. Dia roa taona taorinan'izay niroboroboko tena niroboroboko tokoa ny sekoly satria nisy ny fitarikandro voalohany, fitarikandro faharoa ary fitarikandro fahatelo. Kanefa noho ny zavatra mitranga moa tamin'ny taona 2070 dia nandihy fotoan-tsarotra ny firenentsika. Dia tamin'izay indrindra nouveauté tsy maintsy nakatona ny annexe 2 sy ny annexe 3 dia ny tao Andravoahangy ambony zany sisa no sekoly fitarikandro nijoro. Taoriny Etsibahoaka ny taona 2070 sy 700 sy arivo
izay nahatonga ny fikatoanan'ireo sekoly teto Andrenivohitra nandritra ny volana maro. Ny 14 Martsa 17 indray no niverina ny roborobo ny sekoly ary natambatra ho iray tao amin'ny sekoly fitarikandro Andravoahangy ireo mpianatra rehetra. Ankehitriny manodidina ny 400 isa ireo mandrato fianarana ao amin'ny lycée privé fitarikandro manomboka amin'ny préscolaire hatramin'ny kilasy famaranana ary ny mekanika automobile izay natsangana ny taona 2020. Nanatrika ny fitompivavahana ny maraina teo ny solotena avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny avy amin'ny fivondrona ny sekoly tsy miankina, ireo mainto milala ny sekoly fitarikandro, ny mpampianatra sy tompon'andraikitra teo aloha sy ankehitriny, ny avy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpianatra ary ny sakaizan'ny sekoly. Nivoaka androany tety andro anatanterahana ny fanadina-panjakana baccalauréat anomboka ny 12 Martsa izao ny fisoratana anarana ary manana 2 volana ireo mpiadina amin'ny izany fanadina. Ho tanterahana ny alatsinainy 9 Aogositra hatramin'ny zoma 17 ny volana Aogositra izao ny fanadina-panjakana baccalauréat sokajy ankabeny. Ifanindran-dalana amin'izay ihany koa saingy izara roa ny fanatanterahana ny baccalauréat teknôlôjika sy ny baccalauréat professionnel et technique. Io daty ny 9 hatramin'ny 13 Aogositra no anatanterahana ny dingana voalohany, raha ny 19 hatramin'ny 20 Aogositra kosa ny dingana faharoa. 5 alina ariary ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo mpiadina candidat d'école, raha 5 alina ariary kosa ny candidat libre ary iray hetsy ariary ho an'ireo teratany vahiny. Anomboka ny 12 ny volana Martsa izao hatramin'ny 17 ny volana May ny fisoratana anarana ho an'ity baccalauréat 2020 ity ary tsisy famondrapo ho an'ireo izay tara amin'ny fepitoana voalaza io araky ny fampitambavao navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ity androany ity. Lafa mavao hafa kosa indray dia mbola tsy tafarina hatreto ny CAP-rena Azandranomasina ao Toliara amin'ny izao fotoana izao. Ho an'ny polpa manokana zara raha mahita 12 hatrany amin'ny 15 kilao isan-kerinandro no alefa ny mpanangom-bokatra aty Antananarivo Gaëtan Andriatsila. Manodidina ny iray taonina isanandro ny trondro sy ny polpa ary ny kalmar miakatra ito Toliara raisin'ireo mpanangom-bokatra nazo alalana hoy ireo fikambanam-behivavy misehatra amin'ny jono ao an-toerana. Ny eny zany nandritra ny fiboahana ary mbola tsy tafarina hatramin'izao. Produit-na rehetrarehetra tamin'ny mbola tsisy ny confinement dia raha ohatra hoe raisitsika manokana ny polpa zany ny collecteur anankiray mety mahavoalefa 200 à 300 kg par semaine mandeha tanahy. Amin'izao 50 à 25 kg par semaine no alefa sur tanahy. Dia tamin'ny confinement moa zany nisy an'iny hoe mihidy ny lalana. Dia tena nandritra n'iny mois de mars jusqu'au mois de juin tena tsy niasa mihitsy ny ankamaroan'ny collecteur tato. Betsaka ny fitarainana nalefanay tamin'ny mpamatsy fa tena tsisy mijery, tsisy namaly mihitsy. Ny ena ny vokatra azo, ny ena ihany koa ny vidin'ny vokatra. Misedra olana araka izany ireo mpandraharaha, fikambanana sy orinasa ao an-toerana. Misedra olana na ny ataoko hoe ireo société lehibe angamba ny hatreto mbola ataoko hoe misedra olana amin'ny fanondranana ny vokatra baka ny velany io satria na ny prix-nay anie ohatra hoe io prix ny polpa io zao 5,000 eto Toliara sy io misy ny prix-nay isa-taona. Io polpa io efa tany amin'ny 7,000 ny prix-n'io fa tao amin'ity confinement ity zany nahatonga anazy tonga dia midina be io. Ny antony le mpanondrana ny velany koa zany mitaraina koa zany zareo amin'le fomba fanondranana. Ino moa tsy idiranay satria samy manana ny fomba fanondranana ihany koa zareo fa ry zareo mitaraina zany hoe tsy matafavoaka zahay fa tsy maintsy asisika marimaritra iraisany io dia manaraka ho azy ny madinika avy ety fotony. Fikambanana misy 330 no mivondrona ao amin'ny fikambanam-behivavy misehatra amin'ny jono ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Miezaka hanodina ny toekaren'ny faritra amin'ny alalan'ny fanangonana sy ny fivarotana ary ny fanondranana ireo vokatra an-dranomasina ao an-toerana. Ofikijana ny asa vita tao anatin'ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo amin'ny canal C3 no diovina ny tatatra izay mirefy 1,5 km manomboka ao ankasina 67 hectares sy manodidina. Gaëtan Andriatsila.
maro ireo tatatra tsetsin'ny fako sy ny loto amin'izao fotoana ary isan'izany ny eto akasina 67 hektara sy ny manodidina. Niroso tamin'ny fanadiovana araka izany ny eo anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra ary nanentana ny olona anaran'ny fako sy ny loto amin'ireo toerana natokana ho an'izany. Asatan'ny tsiraray fa tompona andraikitra ny rehetra fa tsy ny fanjakana ihany ny tompona andraikitra amin'ny loza mety ateraky ny tondradrano. Dia atoro amin'ny olona zany fa hoe io ane tsy ny fanjakana no mahatonga ny fako ny anaty tatatra fa isany ny mponina ny mpanjifa. Dia raha ohatra miara-miasika miaraka mahatsapa-tena dia ho lasa na maloto ary le rano rehefa madio ny tsisy fako eny dia mbo mety hoe afaka jerena ihany le lakan-drano. Ho raisina ny fepetra ary esorina ireo fotodrafitrasa eo ambony tatatra miteraka ny fiakaran'ny rano. Ampiarina amin'ireo olona tsy mitandrina, miny mandoto sy manary fako ary manimba ireo fananana iombonana ny CMH na ny Code municipal d'hygiène. Teo zao tsika efa nahita masy ny olona manadio anaty tatatra, izy mandeha mivalan-drano ao anatin'le tatatra dia tena tonga dia napetraka ny hoe na izy voasazy mandovo volo na izy tonga dia nasaina nandraidraikitra nasaina nisikotra n'le dalina teo koa. Dia eo zany efa napetraka hoe efa ametraka zany manomboka izao ho an'izay olona tsy mitandrina sy nini manao fanahiniana zany manary fako na mandoto na manimba ihany koa fananana imbona amin'ny alalan'ny CMH. Andraikitry ny ampiparatsy ivona ny fanadiovana ny canal C3 manampy ary mametana na ahafahana manafaingana ny fanadiovana ny commune. Andraikitry ny tsirairay kosa ny mitandrina ny fahadiovana sy miteny ireo mandoto sy manary fako anaty tatatra. Ho any Mahajanga kosa isidra dia mafana trano ny ambiance ao amin'ny Coco Lodge any an-toerana na eo aza ny voka-dratsy ateraky ny fidin'ny sistany noho ny Covid-19. Ny Coco Lodge izay nanolotra kabaret tsy niato isaky ny zoma hariva nandritry ny 20 taona. Fanantery. J'ai repris cet hôtel en juin 2013. Ny volana jona 2012 no nandraisan'ny Petit Jean Eric ny hôtely izay nivadika ho restaurant raha toka sakafo an'ireo olona manodidina izay manao commande no nataon'ny tompony teo aloha. Ireo volana taorin'izay izany hoe ny volana jolay 2012 natomboka ny cabaret isaky ny zoma ary nitotsy ny ato hatramin'izao. Donc elle existe depuis juillet 2013. Ça va bientôt faire 8 ans. Araka izany, nanomboka ny volana jolay 2012 no efa nisy kabaret tato, efa ho 20 taona izao. Nisy hatrany ary tsy tapaka ny kabaret isaky ny zoma. Araka izany, 20 taona no niarahanay tamin'ity kabaret ity, miaraka amin'ireo tarika sy mpanakanto. Androany miaraka amin'ny Mifa Group izahay, izay mampiaina mozika mahafinaritra, mirindra sy milamina satria ao anatin'ny dîner kabaret isika. Tsy misy tabataba, misy feo tsara, mozika mandrotsirotsy, hira malagasy, hira frantsay, hira anglisy, hira izay mamerina fahatserovana maro, na ho an'ireo malagasy na ho an'ireo frantsay. Ary mahafinaritra ny zoma rehefa mamarana ny herinandro, hiatrika fotoana mahafinaritra eto. Araka ny antsoinareo hoe zoma magnifique, amaranana ny herinandro. Et comme vous l'appelez vous souvent ici, le vendredi magnifique pour venir finir la semaine. Oui, efa ohatran'izao foana isaka ny zoma misy animation cabaret amin'ny Coco Lodge. Ya mandray anjarety foana izay entre groupe zany le izy groupe dia mandray anjara isaka ny zoma misy animation dia isaka ny sendra hoe fety jour férié Pâques bonne année ohatran'izay. Voaja ary feno ny fepetra rehetra mifanojo amin'ny takiny ny mpanjifa. Effectivement, tena ilay ambiance mihitsy nahatonga anay hoe nijanona tato satria en fait za manokana tia an'ilay ambiance soft. Tiako be ilay izy satria c'est agréable dia convivial. Zay za vao tato aloha fa ilay ambiance zay nahatonga anay nijanona satria déjà milamindamina ilay izy. Dia ino moa izy convivial kokoa. Voakasiky ny voka-dratsy ateraky ny Covid-19 avokoa ny sehatra rehetra ary tsy afa-miala amin'izay ny toeram-pisakafoana sy fanaovana kabaret tahaka izao. Aujourd'hui la fermeture de nos frontières qui certes Ny fidiny sistany ankehitriny izay tsy maintsy natao dia misy fiantraikany lehibe aminay satria tsy mahay intsony zahay raha tsy ireo teratany malagasy izay mitangorona betsaka ao Antananarivo
fianaratsosy Antsirabe izay ho avy anao felan-tsatratra dia Mahajanga any Sainte Marie Taolagnaro sy ireo rehetra ahitana toerana fizahantany mahafinaritra eto Madagasikara. Noho izany mijaly mafy izahay. Donc on souffre beaucoup. Mahakasika ny taom-baovao malagasy fotoana fifamelana fidiovana fanaovana fifankatiavana sy fihavanana manomboka androany ary itoeram-pitso ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny ity taona ity nela ranevisa. Arabaina fa tratry ny farany androany no mifarana ny tetiandro ho an'ny malagasy ka hiditra amin'ny taom-baovao indray rampitso. Tsina ny alamady miraviny ambany lanitra vita ny fandrona zay zany manambara fa taom-baovao ny andro. Rehefa avy eo zao zay dia andeha izara itety-trano ny afo maty. Ny afo maty io dia afo mbola tany amin'ny andro ny fahampanjaka tany mbola tsy maty hatramin'izao fa mbola ao ireo mpitahiry azy mpikarakara rehetra dia io afo io no zarainay hoentina mitety ny isa-tokantrano dia mba samy mba mandray le fahasoavana daholo zany tsika rehetra fa ny fandaminanay fotsiny dia hoe natao izay isoratan'ny olona anarana ho an'izay andray ny afo tsy maty isa-tokantrano. Niavaka ny tamin'ity taona ity ary tsy nisy ny fankalazana iombona amin'ny be sy ny maro noho ny fisiany ny valanaretina Covid-19. Efa maro ny fampianarana ny tantara sy ny fomba nentin-drazana ka ny isan-tokantrano no samy ankalaza mifanaraka amin'izay fomba izay. Ho an'ny isa-tokantrano zany dia mba misy zany le fidiovana ho an'ny androany asabotsy dia tokony mba nidio daholo aloha zany isa-tokantrano mba mandro ankoatran'ilay fandrona efa fatao isan'andro zany dia mba misy ny fandrona zany tokony hotanterahany isa-tokantrano mba mahay mifamela mahay mihavana mandravona ny ady ny disadisa fa mifarana ny taona. Dia inona le zavatra androna zany na manana renao natokana fotsiny hoe mandrava sarotra dia efa zava-dehibe zay mba handravana ny sarotra rehetra dia mandro androany asabotsy. Ho an'ny rapitso alahady kosa indray ny isa-tokantrano zany dia tokony mba hanao an'le santatra vary amin'ny ronono tondrahan-tantely asiana asiana vorovorokena mba ho toy ny fahasoavana ho vory ny arena sy mifananana amin'ny taona vaovao ity. Dia ny sakafo atoandro mba atao hanim-pitoloha ny vary, ny ronono, ny tantely, ny anana sy voankazo, ny biby mandeha amin'ny tongotra ohatra hoe ny akoho, ny biby mandeha amin'ny tongotrefatra ohatra hoe ny omby na ny ondry, zany mba karakaraina dia ny vary amin'io le atao miavoavo mitafitafy manaingy atakotra mba tsy ho lanilanina ny sakafo santarina ny fahasoavana ny taona vaovao. Taom-baovao malagasy fidiovana hoentina mifamela sy fanavaozana ny fifankatiavana sy ny fihavanana io raha fehezina ny ivon'ny fankalazana. Fomba efa nolovaina tamin'ireo ray aman-drenibe hatrizay ary tohizan'ny taranaka aty aoriana. Toy izao ny fomba fiarabana rehefa tratry ny taom-baovao. Atokosaka tonga ny taona vaovao dia mifampiraba sambasamba Andriamanitra andrainanary tratry ny taona sika menakavy hoe ny kinsoa hoe ny kintsara dia tratry ny arivo mitsingerigely. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanomboka androany fanatanterahana fanaovam-bakisiny hiadina amin'ny valanaretina coronavirus any Tunisie. Tonga tany amin'ny toerana tamin'ity herinandro ity ny vakisiny Sputnik miisa 3 tsy fanadina. Ireo mpitsabo no nisantatra ny fanaovam-bakisiny hiadina amin'ny Covid-19 any Tunisie izay nanomboka androany. Araka izany mifanohitra amin'ireo firenena sasany ny paikadina taon'ny Tunisie raha ny vahoaka no niazakazahana ho an'ny hafa ny mpitsabo kosa ho azy ireo. Vakisiny Sputnik misy 3 alina no tonga any an-toerana ary toy ny famatsiana. Ambolana maro no niandrasana izao fanaovam-bakisiny izao ireo mpitsabo tafaresaka tamin'ny mpanao gazety. Lafo ny teo amin'ny rijateny-dalàna sy fikarakarana tota-taratasy no antony nahatonga ny fahataran'ny fanaovana vakisiny any an-toerana raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Isan'izany ny tsy tokony isiny ny fanavahana fa ny fahefa-mividin'ny rehetra sy ny saranga rehetra dia tokony isitraka ny vakisiny avokoa araka ny tenin'ny OMS. Tunisiana manodidina ny 3 tapitrisa no vita vakisiny hatramin'ny volana Jona izao araka ny nambarany tompona andraikimpanjakana any an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara ato tompoko.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Patelma vous a présenté ny vaovao.